Aterina indray ny araba Douglas Tokovavy amin'ity alatsinainy fiandohan'ny herinandro ity manolotra ny araba ary dia manasana ampanajana naraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity niteraka faneho-kevitra maro samihafa ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitsarana avy mbalala-panorenana atao aorian'ny didy izay navoaka ny mahakasika indrindra ny fangatandro solombavam-bahoaka ampiato amin'ny asa ny filoham-pirenena faneho-kevitra maromaro no azontsika tamin'ity androandroany ity ka dia ho taterina aminao zany ny olana misy eo amin'ny ery Madagasikara ihany koa ny grevy tanterahan'ireo mpiasa sy ny fikorontanana nateraka izay dia hoentina amintsika ihany koa sehatra ny sosialy tsy adino no mitondra zany amintsika isan'izany ohatra ny sehatra ny fahasalamana taorian'ny famohan'ny fitsarana avy mbalala-panorenana ny didy mahakasika indrindra ny fangatahana fampiatoana amin'ny asa ny filoham-pirenena dia nisy androany ny fivoriana azon'ny be sy ny maro natrehana teny amin'ny lampana Tsimbazaza teny. Lamma ny teny anivon'ny antenimieram-pirenena taorian'ny famohan'ny HCC ny didy momba ny fangatahana fametra-pialana amin'ny filoham-pirenena tsy nisy ny fanambarana ny raisana navoaka ny parlementaire tarihan'ny Jean-Marc Sarakoto Mamonjy nijanona tamin'ny fampahafantarana ny didy izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no nataon'ny promaharitra ny antenimieram-pirenena. Article 1er, la demande des requérants est recevable. Article 2, la demande est rejetée comme non fondée. Article 3, les institutions gouvernementales de la République, président de la République, gouvernement, Assemblée nationale, exercent pleinement leurs fonctions conformément à la Constitution. Article 4, l'exécutif et le législatif respectent les principes de la séparation et de la collaboration des pouvoirs, fondement du régime semi-présidentiel de la 4e République. Article 5, les institutions de la République œuvrent en faveur d'un pacte de responsabilité garant du bon fonctionnement de l'État dans le cadre de la Constitution en vigueur. Article 6. La présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, chef du gouvernement et publiée au journal officiel de la République. Ainsi délibéré en audience privée tenue en Tananarive le vendredi 12 juin l'an 2015 à 9h. Nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena avy eo fa miato ny fivoriana ary nirosy tamin'ny famolavolana ny famidara-potoana amin'ny parlemanta. Koa zay zany raha ohatra ka sitraka atsika dia isintona ny fivoriana aloha dia hanatanteraka ny fandahara-potoana zany ny tokony andraikitsy azy. Raha ny fanazavana azo dia miverina manohy ny asa ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena. Nisy ny fivorian'ny promaharitra ny antenimieram-pirenena sy ny vomera nandaniana ny volavolana ndahara-potoana ny parlemanta.